Tompomaso eo amin'ny vaovao manasongadina ny sehatra ny fitaterana sy manaiky ny zava-misy mahakasika ny fepetra izay noraisy ny fitondram-panjakana mahakasika ny fandaminana ny amin'ny fitaterana eto an-drenivohitra ny vondrony ny mpitatitra an-drenivohitra na ny UCTU. Tsy amin'ny tokony ho izy ny vondrony mpitatitra an-drenivohitra na ny UCTU ny fepetra izay noraisin'ny fanjakana mahakasika ny fanatsarana ny fitaterana eto an-drenivohitra. Efa ho tapa-bolana tokoa izao no nisy ny fampiakarana ny sarandalana ho 400 ariary ary misy ireo mampiatra izany saingy misy kosa ny tsy mampiatra. Anisan'ny fepetra izay noraisin'ny fanjakana ny mahakasika indrindra ny fanampiana ny isan'ireo mpitatitra ka hanampy amin'izany ireo mpitatitra ivelan'ny renivohitra. Amin'izao fotoana izao nefa dia misy etsika am-panjakana mandravoravo 2 millions de francs ho an'ny ireo coopérative izay mbola tsy mampiakatra ny sarandalana 400 ariary ary mitady ihany koa hampiady anisy amin'izay izany zavatra izany ary koa mampiady misy tetika anankiray ataon'zareo dia ny ampiditra ny suburbaine anao fitaterana eto Antananarivo renivohitra marihana eto fa ny service ny suburbaine azahoanay fitaterana fanakianana foana avy amin'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao no zero miodikodina an-dalana ny any ara tsy ara ny manahirana azy mbola nampitrotraka ny embouteillage eto Antananarivo renivohitra aiza mampitany suburbaine anio zay fampidinana isan'izay ihany koa fandraisana izay zavatra izay ary averinay fa tsy vahaolana mihitsy zavatra izany. Raha nataony kady tsotra araka ny fanazavany mpitatitra amin'ny vondrona ao amin'ny UCTU dia manodidina ny 3 isan-jato hatramin'ny 4 isan-jato ny tahany vola miasa amin'ny solika vao afaka manao kojakoja amin'ny fiara fitaterana izy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny fanoloana ny fiara, ny fanatsarana, ny kalitaon'ny fitaterana. Amin'izao fotoan'izao aloha dia ny 17 isan-jato ny vola raisin'izy ireo no miasa amin'ny solika ka mahatonga vezatra ho azy ireo tsy ahafahana manatsara ny fitaterana. Mbola isy moa ny fihaonan'ny filopitarika ny UCTU raha ampitso izay iarahany amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola-panjakana ary ny ministeran'ny angofo sy ny ministeran'ny fitaterana.